Malaza be ao Antananarivo renivohitra ao indray ny fiverena ny fahatapahan-jiro izay efa tena nampitarenan'ny mponina efa volana maromaro izay. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka sy tapaka ny vidéo izay lefa nahita isan'andro. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity nitendako amin'ity androandroany ity. Arakin'izay efa natsifiko zay dia ny mahakasika ilay raharaha fahatapahan-jiro ao Antananarivo ao no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity. Voatery manapaka 10 ka hatramin'ny 520 megawatt ny jirama amin'ny ora be mpanjifa mandritra ny adiny 2 eo na dia efa miasa avokoa aza ny trano famokarana herinaratra ao amin'ny jirama. Tsy mijanona ho adiny 2 fa tonga avroheny hatrany amin'ny adiny 4 eny izany fahatapahan-jiro izany. Somba hampandeferina ny malagasy mba ahafahana manome fahafaham-po ny vahiny araky ny fanehoan-kevitra n'ireo olo sasany manoloana an'izao fahatapahan-jiro lava izay nisesesy tato ato izao. Ao anatin'izany fahatapahan-jiro izay hatrany dia nahitana sakoroka ao Antananarivo renivohitra ao amin'izao fotoana izao amin'ireo olona izay tena tsy makasitraka an'izay fahatapahan-jiro lava reny izay. Tena toa madinika ohatra dia nahitana fidinana an-dalambe ny vahoaka efa tena leo tanteraka ny delestazy ka izay no antony nahatonga azy ireo niditra antsehatra amin'izay fidinana an-dalambe izay. Etsankilan'izay ihany koa ny teny Ankazomanga dia nidina an-dalambe ihany koa ny mponiny Ankazomanga iny efa ho iray andro na 4 ora tsy nahitana herinaratra teny an-toerana teny ka tena sorena ireo vahoaka izay tsy manana an'izay herinaratra izay. Eny Ambodirano Ivato indray tsy maintsy inosoloana tamin'iny afaka omaly alina iny ny vata ampanovana herinaratra izay nilatsahany varatra. Ampiasaina ny fomba rehetra hamitana ny asa tao anatin'ny ora vitsivitsy izay nataon'ireo teknisianina ny jirama. Eo amin'ny resaka FMI indray misy fepetra takiny tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI mba hanuhizana ny fanomezana tohanara-bola ho an'i Madagasikara. Famoahana ny didim-panjakana momba ny fiovaovan'ny vidin-tsoliky ho an'ny enim-bolana manaraka. Didim-pitondrana mamaritra ny fikajiana ny vidin-tsolika ampiharina ao Madagasikara ary ny famoahana ny drafim-panarenana ny orinasa jirama. Ireo no takin'ny FMI vao afaka miditra amin'izay fampindramam-bola izay izy ireo. Eo amin'ny resaka raharaha politika indray dia niona tany Frantsa ny filoham-pirenena teo aloha izay niantso fanambaran-kery ho an'ny herivelona rehetra. Manambara ny ahiantsika lalina izahay manoloana ireo fanamby lehibe izay atrehan'i Madagasikara amin'izao fotoana izao. Anisan'izany ireto manaraka ireto araky ny nambaran'izy ireo hatrany. Ny fitombony fahantrano izay mandrava ny tokantranon'ny malagasy na any an-tanan-dehibe izany na any ambanivohitra. Ny fiakaran'ny tsy fandriam-pahalemana manerana ny nosy izay mandrahona ny fiainan'ny olom-pirenena sy ny fiveloman'izy ireo. Ny fitohizan'ny fianjanana ara-tsosialy indrindra manoloana ireo tetikasa fotodrafitrasa na fampandrosoana izay miteraka ahiahy aradrary ny eo anivon'ny vahoaka. Ny fampiasana ny fitsarana ho fitaovana politika indrindra amin'ny fanenjehana ireo avy amin'ny fanoherana. Nanatsikafina ny fanetsikitsahana ny zondolombelona fototra, fandikana lalam-panorenana sy ny didy amandalana indrindra amin'ny sehatry ny fanehoan-kevitra malalaka, ny fahafahana mivory ary ny fanehoana fanajana ny hasin'olom-pirenena ka isan'ny tena lasivatra ny antoko-panositra sy ireo tsy mitovy hevitra amin'ny fitondrana. Ny antso ny firaisan-kina nasionaly sy ny fampiraisana ary fandrindrana ireo hery rehetra, rafitra sosialy, antoko politika, fiarahamonim-pirenena, sehatra tsy miankina, sendika ary fivavahana mba hitady vaholana maharitra sy iombolana manoloana ireo fanamby sy hedrain'ny firenena amin'izao fotoana izao. Vonina izahay hanohana sy hanampy amin'ny hetsika rehetra entina hanamafisana ny fandriam-pahalemana sy ny fitoniana ary ny fandrosoan'i Madagasikara ho izy ireo hatrany. Midika izany fa ny fanaovana politika dia ilana fandeferana ihany koa.
na dia tsy mitovy firiana ara-politika aza ihira jorana mampianina sy mariky ravalimana na tany am-piantohana fa amin'izao fotoana izao kosa noho ny izay mba ho tombotsoan'ny vahoaka rehetra izay dia miezaka manambatra hery izy ireo mba hitadiavana vahaolana ary miezaka hatrany izy ireo mba hitady ny marimaritra iraisana sy ny mba hampitombo anireo izay mpiaradia amin'izy ireo ao anatin'izay fanoherana izay mba hialana amin'ny tsindry etsero araky ny voalazan'izy ireo hatrany satria mahatsapa izy ireo fa misy ny tsindry izay mahazo anireo antoko-panositra amin'izao ankehitriny izao ary isan'ny sakana lehibe ao anatin'izany ny tsy fahafahan'ireo antoko-panositra maneho hevitra ankahalalahana ary ihany koa ny tsy fahafahana manao fivoriana etseroa izay mahakasika ilay raharaha tany Vatomandry indray tao anatin'izay sakoroka sy daroka lacrymogène izay nahazo anireo vahoaka tany Vatomandry tany dia tsy avela manatrika ny fametrahana samboadin'ireo ben'ny tanàna ao Vatomandry ny mponina avy ao Antanambao Mahatsara sy ny Ambodinonoka Rangalana izy ireo izay tsy manaiky ny hametrahana ny samboadiny ireo mera roa izay tsy lanim-bahoaka tany an-toerana raha ao amin'ny kianjan'ny distrika no misy ny lanonana dia voasakana aty amin'ny 200 metatra ireo mponina ireo nisy ny fanapoahana lacrymogène izay nentina nanakanana azy ireo tsy ho tonga tamin'io kianja io hitsankilan'izay dia voalaza ihany koa fa voasambotra ny assistant parlementaire anankiray any Sofiratsiraka izay solombavambahoaka any an-toerana any midika izany fa tena ahitana an'izay savorovory izay avokoa etseroa amin'izao fotoana izao teny amin'ny siranam-piaramanidina Ivato indray polisy misa 4 no nahiditra amponja polisy 4 niasa tao amin'ny siranam-piaramanidina Ivato no voarorohy tamin'ny kolikoly sy ny fanararaotana fahefana nandritra ny alin'ny 7 febroary 2024 lasa teo iny voalaza fa nanakana mpandeha iray izay handeha amin'ny sidina Ethiopian Airlines ho an'i Dubai sy ny takivola roa tapitrisa ariary na dia ara-dalàna aza ny taratasy rehetra izay teny amin'ity mpandeha ity nampitahoran'izy ireo ilay mpandeha fa tsy ho afaka hiakatra fiaramanidina voatery nandoa io vola io ilay mpandeha satria noterena sy natahotra sao tsy afaka mandeha ny ampahany tamin'ilay vola dia naloha avy hatrany ary ny sisa kosa nalefa tamin'ny lalan'ny mobile money noho ny tsy fahampiny vola teny amin'ny fianakaviana ho hiatrany ny tatitra izay natao midika izany fa miseho amin'ny endriny maro ny resaka kolikoly amin'izao fotoana izao ary naizanaiza ny lehanao dia ahitana an'izay resaka kolikoly izay avokoa izay ny masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaorantsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsaro voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa nahito isan'andro tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa